efa nolazaiko ombenimbeny zany a arakaraka ny zavamisy no afahantsika mitafatafa ary hitatsika fa tena miazakazaka ary miseho mibaribary ho toy ny vahian-kandrona zavatra mandalo eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Raha nahitatsika tamin'ny alina zany nisy ny ampamoaka faharoa izay natao ny président Sénat moa zany dia ny Andriamatoa Hermanana Razafimahefa izay hitatsika ray aman-dreny be ary lazaina koa fa mahery fony firenena izay ngambany no azo ikalifena an'izay président Sénat izay. Tsy olona fahatany no mavita zavatra ohatran'ireny raha ny zavatra ny ainany no asiantsika teny ka eto mamerina an'izay ampamoaka izay. Ny ampamoaka izay nataony président Sénat voalohany raha natididitsika rehefa avy nijery rugby izy nisy ny mpanao gazety vitsivitsy izay neo naminy nahafahany nilazalaza mahakasika ny zavatra mety hasehony taorinany tsy fandraisany ny andraikitra zay tokony hosahany dia ny filoham-panjakana Vonjimaika mandra-pahavitany fifidianana moa zay zavatra fonction zay efa nekeny zany ny alohan'izay nefa no ny antony hoy izy tamin'izay fotoana izay no ny tombontsoa ambonin'ny firenena izay antony tsy miankina aminy dia nanaiky izy hanolotra ny fahefana ho an'ny premier ministre sy ny gouvernement amin'ny ankapobeny. Nefa izany zavatra izany fantatsika tsara fa tsy manaraka ny lalam-panorenana ny lalàna velona eto amin'ny firenena nefa ireny no zavatra niseho ka iny ny ampamoaka voalohany nataony tao amin'ny kianjany Maki. Ny faharoa ny ampamoaka zay nataony tamin'ny TV5 Monde omaly alina zany sarotra be ny meritreritra azy satria na ny torimaso tsy tonga tsy andry ny atongavan'ny maraina rehefa nandalo iny vaovao iny hoe inona ity fanambarana ity kotrobaratra ity izay tena mafy de mafy ny filazana zay nambarany mazava ary tsy ilana mpanazava akory fa rehetrarehetra sady nahafantatra na eno zavatra nilazainy fa hoe niterena izy ary niraonana ho faty mihitsiny mba hanaovany sonia ny taratasy izay efa misy soratra hanala azy amin'ny toerana io tsy ho filoham-panjakana zany hanolotra ny fahefana ho an'ny premier ministre sy ny gouvernement iray manontolo zany hoe gouvernement collégial zany izay hitantana ny fifidianana. Hitatsika zany fa sarotra be zany resaka menace de mort zany ny solotenana gouvernement vitsivitsy sy n'olona zay niteneniny anarana moa nanodidina an'izay fa nisy ny fampitahorana nefa raha ny lalàna velona dia izy no mitondra Vonjimaika ny firenena amin'ny absence ny filoham-pirenena satria nilatsaka ho fidina ny filoham-pirenena teo aloha. Hitatsika ny tsy fahamarinany fitondrana amin'izao fanjakana misy amin'izao ny androm-panjakana misy amin'izao na ny ACC indrindra ny CENI izay manaiky ary miara-manaiky fa tsy ara-dalàna ny zavatra misy nefa dia ho terena tsy maintsy atao ny fifidianana. Aiza ho aiza ny fatokisantsika ny gouvernement collégial izay efa tsy ara-dalàna nefa no handrindra an'izany fifidianana izany. Raha natsikaritra nareo nisy io menace io izay nahazo an'ny président Sénat. Nisy ihany koa ny teny nataon'ny Rivo Rakotovao raha natadidy ianareo fa ny accusé zany misy famonon'olona izay nataony tena marina moa izy ny teny hoe tsy maty ny lahy lesy zany tsay kristian zany voateny tamin'izany zany hoe volohany tsay zany izy fa tsy maty misy dikany ny teny iny olon-dehibe no ny teny an'iny dia misy zavatra maro mifono ao aorianan'iny teny zay navoaka ny Rivo Rakotovao ireo. Nisy ihany koa ny teny zay nataony président Hadjo zay nilaza koa izy hoe Jolaimboto zay ngamba nataony teny zay navokany io premier ministre io teny tsy moramora mieritreritra an'izany hoe olona ambony eto amin'ny firenena ny anankiray avy ministre ny izy tsy vitan'izany mbola ilatsaka président de la république amin'izao nefa namoaka ny teny zay mavesatra iny hoe premier ministre Jolaimboto ka
raha ohatra ka ny gouvernement androany zany nanao menace de mort amin'ny président Sénat mba tsy handraisany an'io andraikitra io, mba tsy hisiany rariny sy ny hitsiny sy ny ara-dalàna eto amin'ny firenena, dia mampiahiahy bea ny tsy fisiany mangarahara sy fahadiovany fidianana zay ho ataotsika. Zany hoe tafiditra ao anatin'ny tsy ara-dalàna tanteraka ny firenena. Fantatra zao zany fa ny gouvernementaire manontolo zany manana candidat tsy neutre intsony zany reo, ka raha tsy neutre zany reo dia dikan'izay zany zay no atao hoe fambolena korontana eto amin'ny firenena, fanaovana amboletra, fanerenan'ny olona zany anaraka ny tsy ara-dalàna, fanerenan'ny olona zany anaraka ny sitrapondreo izay candidat zay mila olanindreo. Ka raha ohatra ka miteny zany tsika androany fa hoe reo candidat 250 reo na 250 reo zany hoe matahotra fifidianana, tena marina zany resakinareo zany matahotra fifidianana reo noho ny tsy ara-dalàna efa hitatsika iainatsika zay hanao élection. Io mitovy amin'ny filalaovana foana io. Ahoana moa zany anao zany andeha hilalao baolina nefa ny mpitsara ny rehetrarehetra zany ny mpandray anjara makasika an'izay fanaraha-maso ny fitsarana rehetrarehetra zay zany nefa miaraka amin'ny adversaire anao. Ahoana moa ny tsy ampatahotra anao amin'izay? Hoe ahoana no andresenao amin'izay? Ninona zany fandresenao zany tsy ho tanteraka zany. Nefa fantatsika loatra ny zavatra ny ainatsika zany nandritra an'izay 5 taona zay. Fantrana, jaly, asa tsy misy, ny insécurité, lalana potika, ny économitsika potika, ny fiainatsika mikorosifahana, iarahantsika nahita izany rehetra izany. Nefa dia ho terena olanina indray mandeha zany io candidat zay fanampijaly antsika eo, ary tsy vitan'izany manana olana ara-pitsarana amin'ny resaka nationalité izy amin'izao. Dia terena foana nefa fantatra fa efa vazaha izy olona io, efa nilaza izy hoe vazaha zao, dia mbola ekentsika zany hampandaniana an'izay. Ary ny tena mangala-baraka dia zao ny président Sénat dia niteny zany misy culture mafia zany volena amin'ity firenenantsika ity, miverena tsika amin'ny ara-dalàna. Zany dia zavatra tsy fakatahaka zany, tsy mety ny ianarantsika an'izany, iainatsika an'izany resaka culture na mafia zany. Zany tsy fanaran-dalàna zany, fa nitsakitsahana lalam-panorenana izany, ka miverena isika rehetrarehetra amin'ny ara-dalàna. Indrindra ianareo solombavambahoaka, sénateur, ianareo zay candidat rehetrarehetra, miverena tsika amin'ny ara-dalàna fa ny hoavy ny firenetsika sy ny taranaka mandimitsika no enjeu eto. Fa rehefa tsy havita tsika zany hampandresy an'izay amin'ny tindray mitoraka ity, dia mazava ho azy zany fa tsy hisy intsony ny filaminana eto, ary ny mampanahy ary ny tena mampatahotra so dia hisiany ady an-trano amin'ny samy malagasy, sanatriany vava zay, samy mitandrina tsika fa zavatra kely ihany ene, ny potikafo kely ene mahamainy trano mety manao farazavana nareo tsy maresy lahatra olo, mamafy lainga nareo isan'andro, misy ny intervention rehetrarehetra zay ataonareo nefa tsy maresy lahatra, mora ny ampitenenana izy io fa rehefa mirefotra ny ady iza moa no mahazo tombony amin'izany. Tsika samy malagasy eny no ifamono amin'izany, ifandrafy amin'izany, zavatra azo soroana io. Ka eto manainga ny tafika malagasy, manainga ny mpitany filaminana, tokony hijery akaiky ny toedraraha io, indrindraindrindra hampiavana, hanatsahatra ny fanenjehana andreo mitaky ny ara-dalàna mba hahafahantsika zany mahita filaminana eto amin'ny firenena, indrindraindrindra ny resaka fifidianana izay hatrehintsika tsy ho ela io. Aleo miaritra kely mandamina an'izay, mijery ny zavatra tokony heverina fa tsy mety hitondra any amin'ny tsy filaminana, zay zavatra izay zany tokony jerena maika dia maika. Ka eto zany zao dia milaza amintsika rehetrarehetra fa tena momba n'ireo candidat rehetrarehetra izay tsy manaika ny rosona amin'ny élection amin'izao fotoana izao. Izay zavatra izay zany tsapa fa no tombontso ambony firenena no hikatsahan'ireo candidat reo. Za tamin'ny voalohany tsy nino hoe hisy ny fitambarana amin'ireo candidat reo, samba nisy amin'ny tantaran'i Madagasikara zao zavatra izao. Mba eto isika rehetrarehetra zany mba tokony tambatra, anambatra ny hery hiaro ny ara-dalàna. Zavatra tsy nisy hoe aho izany candidat rehetrarehetra miaraka izany mitambatra tsy manaiky ny ara-dalàna dia nanakira ihany mila anao. Zay zany tokony afantarantsika hoe tena zava-dehibe marina ity, tsy resaka sinema intsony
anao ne mahita an'izany président Ravalomanana zany ane olona efa be, olona efa nazo taona zany, fa nefa mbola miaritra ny fampijaliana zay mahazo azy hitatsika. Maratra nefa mbola manohitolona, hitatsika regny candidat maratra mbola manohitolona, sempotra amin'ny gaz crimogène mbola manohitolona. Dikan'izany efa zavatra tsy kilalao intsony na fitiavan-tena intsony ny zavatra misy fa tena fitiavan-tanindrazana. Ka ho antsika rehetrarehetra tsy ankanavaka, manan-tsaina izao zavatra hitatsika zao, ny zavatra hitatsika nomaly zao pirofo fa tena miditra ao anatin'ny resaka baroa tanteraka ny firenentsika. Izay no zavatra mila tokony hosakanatsika rehetrarehetra zay, hoe tsy ekena ny pratikana mafia eto amin'ity firenena ity. Zany hoe rehefa tsy anaiky zany ianao zavatra mahasoan'ny firenena dia ampitahorinao faty na hovonoina. Mazava teniny nalefany président Sénat andafiny zanaka vaviny 12 taona no ny antony fitsinjovany ny ainy ankizy io, fa izy raha vonoindreo tsy olana araky ny zay ngambany no mety manazava ny teniny ambarana satria mpanao politika izy, fa ny fianakaviany aleo ampilefasiny mba tsy ho tonga am'izay famonona izay. Ka izay no mila tsahatra, vita manatsahatra an'io. Tsy possible mihitsy reo olombitsy mafieux eto amin'ny firenena hahavita handresantsika vahoaka malagasy. Tsy marina zany, mbola tsy nisy io tantara io, dikan'izany dia nizao aleo ajanona, dia nizao sakanana, fa tsy efa mahazo vahana ho tsipotsipon'ireo tsirairay eto tsika mianakavy eny. Tsisy olona ho afaka hanao zavatra intsony eto satria reo tompony vola, reo tompony arena, reo tompony tafika, nefa tafika ho an'ny malagasy. Iaro ny malagasy sy ny fananany, iaro ny andrim-panjakana. Iza moa ny andrim-panjakana? Ny Sénat ny andrim-panjakana, ny président Sénat iarany tsirariny zao, inona ny raikitra resiny tafika. Zay zavatra izay zany tokony mahatonga sainantsika tsirairay fa tsy hoentiny hafanampo fotsiny na ifandatsy eto tsika raha ohatra ka misy namantsika manao fidinana an-dalambe tsy ao anatin'ny herisetra fa mpilaminana tanteraka, rehefa maratra reo latsaitsika, nefa zavatra edivandreo tena hita mazava zao fa miady ny rary reo, mirariny miady isiany hitsiny fanaran-dalàna eto amin'ity firenena iaraha-manana ity. Ka noho izany tsy tokony ifandatra isika fa nenina io ho viditsika rapitso. Zao fahantrana mahazo antsika zao ve mbola tsy ampy, mbola tsy ampy atsika ve zao fahantrana izao? Mbola misy mahasamy laza ve midokadoka fa nety ny fiainana nandritran'izay 5 taona lasa izay, ho ampina lainga vaovao ndray, ho ampina fampandihizana, ho vidina amin'ny fampandihizana vody, artiste malaza no ampandiha ny safiditsika. Zay ve zavatra mila tadiavintsika amin'ity firenena ity? Na ho zarazaraina vola natoka ohatran'izay tsy jerentsika mihitsy ve no avitsika? Reo olona mitondra antsika reo ny fianakaviany rehetrarehetra any andafiny no mipetraka miaina amin'ny volantsika. Ianao zay tsy misaina io, ianao zay mandatsa an'le olona maratra reo, ahoana ny fiainanao, ahoana ny fianakavianao? Fantatrao tsara fa mbola mijaly ny 85% ny gasy. Mbola tsy mahampy ve zany? Mbola ho ampiantsika hafa koa. Ka zay ho antsika rehetra mba tongava saina amin'izay, ampy zay ny foaza amin'izay. Rehefa tsy mety dia tsy mety, fa aza miaro vatan'olona zany, aza miaro tsangan'olona izany, fa aoka tsika iaro ny fahamarinana mandrakariva. Nizaniza ny miaro mitondra ny fahamarinana, izany no tokony irona antsika rehetrarehetra. Mankasitraka amintsika jiaby ary mankahery andreo mpitolona antsika reo fa izay malagasy rehetrarehetra dia ao aorinanareo, ao andambosinareo fa mbola ho avy ny fotoana tonga zay hidina aza matahotra nareo, ho avy zay.